Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio azoma fa 7 ny volana febroary 2026. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio aho dia anao vidéo izay efa nampanatenaiko zany tamin'ilay vidéo teo aloha ny amin'ny momban'ilay nefilima. Ataoko vidéo anankiroa izy ity tompoko satria lavalava ihany ka aleoko hozaraina roa le izy amin'izay afaka azavaina tsara izany ilay tiany fanahy masina zany ambara amintsika zany. Dia amin'izay koa ianao manana fotoana raha mbola tsy nijery na koa hoe namaky ny amin'ny tantara ny amin'ny bokin'ny Enoka izany. Izay araka ny fanambarako hoe nisy nanala zany ny bokin'ny Enoka tao anatin'ny baiboly satria misy boky maromaro zany tao anatin'ny baiboly fa nalana mpitondra fivavahana hafa zany. Dia noho izany dia tsy anaty baibolitsika intsony ny bokin'ny Enoka, nefa nisaorany tompo satria noho ny fitiavany tompo lehibe indrindra dia nisy zany ny zavatra naseho ny fanahy masina tamin'ny zanako momba ny amin'ilay hoe nefilima izany. Ry havana, hivavaka aloha isika ametrahantsika izao fotoana izao eo ambany fiarovan'i Jesosy satria zava-miafy lanitra no ambarako eto ary tena zava-dehibe satria isika dia tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa ny hery ny fahimazinana eny amin'ny rivotra eny. Ka hivavaka aloha isika angatantsika ny tompo, ny rahan'ny tompo andrakotra antsika tsiraray avy ary koa ny fanahy masina ampisokatra ny masom-panahintsika mba tena ampiomana antsika ary tena ampitandrina antsika ihany koa. Iara hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, misaotra mankasitraka anao, midera mankalaza anao satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao, Andriamanitra tsara indrindra ianao. Ka mangataka aminao Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao, anambara tompo ny zava-miafy ny lanitra amin'ireo zanakao eran-tany. Tompo, mangataka ny fisandratanao amin'izao ora sy fotoana izao, na oviana koa no enohin'ny zanakao izao vidéo izao. Tompo malala ho mangataka ny ranao soa ao andrakotra ay sy ny ankohonako Jesosy satria tompo ianao no mpiaro anay, ianao Jesosy no mpanafaka anay ihany koa. Ka oka ny ranao hiaro anay tsiraray avy zanakao eran-tany satria Andriamanitra afy mandevina ianao. Ka ianao tompo efa niteny ihany koa hoe roainy ny devoly. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika zay mitady alefa ny anafika anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra. Ka tsy ambinina izany, tsy akasika anay izany Jesosy fa ny ranao no manda afy manodidina ny ankonanay tsiraray avy, manodidina ny tenanay tsiraray avy satria tompo ianao le afy mandevina Jesosy mandevina ny fahavalo rehetra. Ka misaotranao Jesosy rakofy eo ambanin'ny tana maherinao Jesosy izay zanakao. Tompo malala ho mangataka ihany koa ny fanahy masinao. Oka ianao fanahy masina ampiteny aeto, oka ianao fanahy masina hikasika zanakao tsiraray avy, oka ianao fanahy masina ampisokatra ny masom-panahinay mba tena hiambenanay satria zava-doza ny herin'ny maizina izay amin'izao fiainana iainanay izao. Ka mangataka aminao tompo, oka ianao hiditra an-tsehatra hiaro zanakao tsiraray avy ary koa amindra foa amin'ny zanakao tsiraray avy Jesosy satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Misaotra tompo ny voninahitra ho anao amin'ny anaranao ny angatahako izany hivavaka izany. Aleloia, amen. Ry ava-malala amin'ny tompo, araka ny nambarako teo zany dia mombany amin'ny ilay hoe nefilima. Dia zavaiko zany izay tia ny fanahy masina ambara eto. Nazavainy tamiko zavatra maro zany mombany amin'ny hitany izay nitondrasan'ny fanahy masina azy tamin'ilay toerana tamin'izany fotoana izany, ny amin'ny zavatra nisy tety ambonin'ny tany izany, tamin'ny androny ireo nefilima. Aleloia. Dia alohany nefa ny anambarako ny atsasaky ny témoignage-ny anio zany dia anome verseako afantaranao fa tena nisy tokoa ilay izy satria izay ny eto anio avy Jesosy tsy maintsy manamarina foana zany ny teny izay amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Genesisy
Genesisy toko fahenina manambara ny amin'ireo ambara hoe nefilima izany. Andao vakintsika aloha io a. Genesisy toko fahenina andiny voalohany a ka hatramin'ny efatra no vakintsika. Hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Iza moa ireo nefilima ireo? Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Genesisy toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao hoe ireo zanak'Andriamanitra sy ireo zanakavavin'ny olona. Rehefa niamaro ny olona tetỳ ambonin'ny tany ka niteraka zazavavy maro izy ireo, dia hitan'ireo zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ireo zanakavavin'ny olona ireo, koa ny fidy vady ho azy tamin'ny izy rehetra araka izay tiany izy ireo. Dia hoy ny Tompo, tsy mba hijanona mandrakariva ao amin'ny olona ny fofonaiko, fa nofo izy, koa ho 20 taona ihany ny androny. Tamin'izany andro izany sy tao aorianan'izany koa, rehefa nivady tamin'ireo zanakavavin'ny olona ireo zanak'Andriamanitra, dia niteraka taminy ka nisy ireo nefilima tetỳ ambonin'ny tany. Ireo no olo mahery hatr'izay ela izay, dia ireo lehilahy nanan-daza. Amen. Ry havana, mazava be ny teny. Ary raha mijery isika ny amin'ny 420 eo amin'ny toko 5 dia manambara ny amin'ny tantaran'i Enoka. Okanao hamaky ny tantara amin'izay fantatrao momba ny amin'ny tantaran'i Enoka izany. Satria izy no ilay niara-nandeha tamin'Andriamanitra ary nasehon'Andriamanitra momba ny amin'ny zava-doza iseho zany momba ny amin'ireo ile hoe nefilima nambarako teo io. Dia Enoka dia niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy ka tsy hita izy satria nalain'Andriamanitra. Amen. Ry havana, rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika dia Andriamanitra no miaro, tsisy tokony atahorantsika, tsisy tokony anahintsika. Amen. Eto zany le tenin'Andriamanitra manambara ny amin'le hoe nefilima. Zany hoe izy ireo dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe ireo zanak'Andriamanitra zany dia nanambady ny zanakavavin'ny olona. Amen. Ireo zanak'Andriamanitra dia nanambady ireo zanakavavin'ny olona. Iza moa ireo zanak'Andriamanitra ireo? Ato anatin'ny baiboly dia ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia anjely izany. Hitantsika izany ao amin'ny bokin'ny Joba, omeko koa ny verset ho anao, ao amin'ny Joba toko 1:9. Io tantara io efa hainy maro io io tantara io. Joba toko 1:9. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia hoe ny fizahan-toetra voalohany nanjo any Joba. 1:9. Indray andro no ny avy ireo zanak'Andriamanitra mba hiseho teo anatrehan'ny Tompo, dia mba tonga teo koa i Satana tafaharoa taminy. Amen. Ajanoko hatreo. Tanareo izay? Eto zany manambara ny amin'ny hoe zanak'Andriamanitra izany dia anjely zany ireo. I Satana mba tonga teo ihany koa. I Satana dia anjely diso izy, anjely mpamadika izy. Dia etontsika zany dia anambara ny amin'ny tantaran'ireo nefilima izany, natongavan'izy ireo tetỳ ambonin'ny tany. Ry havana, okanao tena hitady mihitsy ny boky ny Enoka izany. Fa ny ambarako eto zany dia zavatra kely ihany ao anatin'ny bokin'ny Enoka no ambarako alohany anazavako ny tantara, satria misy fanamarinana ato amin'ny baibolintsika ihany koa. Zany hoe ao amin'ny bokin'ny Enoka, ho anao izay tsy afaka mamaky, mbola tsy namaky anazy manontolo ahako, fa ao amin'ny bokin'ny Enoka izany dia manambara fa nisy zany ny fotoana nandefasan'Andriamanitra anjely
tety ambonin'ny tany hiaro ny olombelona. Tao anatin'ireo anjely ireo dia nisy an'ilay atao hoe Azazela. Izy zany no tena tao anatiny lehibe tamin'ireo anjely ireo izay nitarika ny namany anohitra, zany hoe ivadika amin'Andriamanitra. Fa ato amin'ny bokin'ny Levitikosy manambara izany kely fotsiny ny tantara momba an'io Azazela io. Levitikosy 9:10 dia eo amin'ny andininy 9 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Vakiko hatramin'ny andininy 10. Levitikosy 9:10, andininy 9 ka hatramin'ny 10. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo: dia anaovan'i Arona atsapaka ny osilay roa, ny voatsapaka iray dia ho an'ny Tompo, ary ny voatsapaka iray kosa dia ho an'ny Azazela. Ary ampanatony Arona ny osilay izay niarany atsapaka ho an'ny Tompo, ka hataony fanatitra fanadiovana. Fa ny osilay izay niarany atsapaka ho an'ny Azazela kosa dia apetraka velona eo anatrehany Tompo, anaovana fanavotana eo amboniny mba andefasana azy ankany an-tany efitra ho an'ny Azazela. Amen. Eto ry havana, io tantara io dia manambara ny amin'ny hoe anafana izany ny amin'ny fahotan'ireo zanak'Israely. De jereo fa iny ery amin'ny andininy 120 ka hatramin'ny andininy 220 naran'i Jesosy Tompo hoe: dia apetraka Arona amin'ny lohan'ny osilay velona ny tanany roa, ka ekeny eo amboniny ny eloko ny zanak'Israely rehetra sy ny fahadisoany rehetra, dia ny fahotany rehetra, ary ametraka izany eo amin'ny lohan'ilay osilay izy, mba ampandeha azy ho any an-tany efitra hoentin'ny lehilahy iray izay voatendry ho amin'izany. Dia hoentin'ilay osilay ho any an-tany tsy hay andehanana ny eloko izy rehetra, alefany any an-tany efitra ilay osilay. Amen. Ry havana, eto dia manambara ny amin'ilay fanaratsy zany amin'ilay Azazela, ilay anjely diso. Izy no tamin'ilay mombany hoe Nefilima. Any amin'ny bokin'ny Joda alohan'izako amaky ilay témoignage nambaran'ny zanak'ivavy dia vakintsika ny amin'ny bokin'ny Joda. Joda voalohany ihany moa io, toko iray ihany ny Joda. Vakintsika ny amin'ny andininy 9. Manambara zany ny amin'ny hoe toerana misy an'ireo izay voafatotra izany amin'ny toerana mandrakizay, ny amin'ny anjely izay nanota izany tamin'ny Tompo. Vakintsika Joda andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny anjely izay tsy nitana ny anjara fanapahany fa nandao ny fonenany, dia noazoniny amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Amen. Hitanareo zany? Eto zany misy anjely zany dia izay tsy nitana ny anjara fanapaha zany fa nandao ny fonenany, dia noazonina amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Amen. Ry havana, zava-doza zavatra iseho. Mazavazava aminao angambany izay ny mombany amin'le hoe ireo zanak'Andriamanitra nanambady ny zanakavavin'ny olona. Ry havana, izay no fanazavana fohy anambarako mombany amin'ilay Nefilima izany. Zany hoe raha nazava tsara taminao ny teny teo, dia ireo anjely izany izay nirahan'Andriamanitra hiaro ny zanak'olombelona, dia nivadika zany izy ireo. Hitan'izy ireo fa tsara tarehy ny vehivavy, dia nakavady izy ireo tamin'ireo zanak'olombelona izany. Dia zavatra niseho zany
nisy naseho an'ny tompo tamin'ny zanako vavy. Hovakiako ilay izy zany satria nosoratako zany, nosoratako mba hampamoramora kokoa ny amin'ny azahoantsika anazy zany fanazavany zanako zany momba ny amin'ilay naseho an'ny tompo taminy. Zany hoe ny Nefilima izany alohan'izako hamaky ilay izy raha mazava tsara aminao dia zanak'ireo anjely sy zanak'ireo vehivavy olombelona izany. Izy ireo zany ilay voambara ato amin'ny bokyny Genesis izay nivakiantsika teo fa ireo zany ilay hoe nambara eto amin'ny andininy fa efatra Genesis toko fahenina anaran'i Jesosy tompo hoe vakiana kely hoe tamin'izany andro izany sy taorianan'izany koa rehefa nivady tamin'ireo zanakavavy ny olona ireo zanak'Andriamanitra dia niteraka taminy ka nisy ireo Nefilima tetỳ ambonin'ny tany. Ireo no olo mahery hatrizay ela izay dia ireo lehilahy nanan-daza. Amen. Zay zany le izy. Zanak'ireo zany ilay hoe Nefilima. Dia hovakiako amin'izay ilay teny izany. Nanambara zany ny zanako vavy hoe nety ny tompo zany ny fanainy tamin'ny toerana ohatrany désert, zany hoe toerana tany foana zany, tany efitra zany. Nety ny tompo tany zany ny fanainy dia no ny avy teo no ny efa tonga teny zany ny fanainy dia nitodika nijery miankavia zany hono izy. Dia no nefa nijery miankavia hono izy dia nahita ohatrana olombelona zany mitovy halava aminy, mitovy halava aminy. Tamin'ity ito nofy naseho an-tompo tamin'ity dia efa aman-taonany ihany no nambarany tamiko. Fa ilay anankiray momba ny amin'ny Noa, iny ho ataoko manaraka, iny voatsela izany araka ny nambarako teto izany. Fa nisy ray hafa ihany koa tampivoan'ireo fa tsy tadidiny firy le izy ka iny ajanona tanteraka zany iny fa ny tompo no mahalala raha ohatra moa ny tompo mamerina mampatsiahy azy raha tena hoe izay tokoa dia zay sitrapony tompo atao. Fa eto zany ilay efa elabe nampisehovan'ny tompo anazy no ambarako eto izany. Dia toizako zany ny fanazavana ilay zavatra nosoratako. Dia no ny avy eo zany no nefa tonga tamin'ilay toerana tany tany foana zany ny fanainy. Dia nijery miankavia zany izy. Dia no nijery miankavia zany izy dia nahita olombelona hono izy mitovy halava aminy izany. Zany hoe tamin'izany fotoana izany zany hoe mbola tanora zany izy teo satria efa lehibe mantsy zao ny zanako zao. Dia no ny efa hitany zany ireo olona ireo mitovy halava aminy zany. Bebe zany izy ireo betsabetsaka zany izy ireo dia nahita ihany koa zany izy olona anankiroa na telo eo lehibe tena hoe avo be ozy izy. Avo be ozy izy le olona anankitelo zany. Misy vehivavy zany anankiray to anankiray vehivavy nambarany dia lehilahy zany no hitany zany. Dia izy ireo zany tena hoe avo be ozy izy. Kanefany tonga dia ambarako ety am-piandohana fa ireo zany dia tsy mitovy amin'ny filma izay nataony olona amin'izao vaninandro zao. Satria misy amin'ny YouTube any hoe filmany hoe Nefilima dia ilay izy olona le hoe le lehilahy zany dia hoe olona le matanjaka be, le muscle be reny zany, tsy reny mihitsy zany fa normal ozy izy, tovy amin'ny vatana olona tsotra zany fa avo be fotsiny zany izy ireo. Le filma reny
aza mba mino n'lay pozipoziny ataon'le olona am'ireny zany ianao tompoko satria ny amin'ny filma ataon'ny olona ohatran'iren'olona le hoe mpanao sport be reny le fitentsika gasy le hoe ozatra daholo zany le vatana tsy hany mihitsy ny fanazavana zany avy anazy fa ohatrantsika zany fa olona tsotra zany pozin'izy ireo zany fa avo be fotsiny araka ny nambarany zany dia noho ny aveo zany mamindra zany izy ireo rehefa mamindra zany izy ireo izy dia tena hoe manao hoe boum zany hoe migodingodina be zany ny famindran'izy ireo satria izy ireo zany avo be zany izy ireo de izy nanao ohatra kely hoe ohatrana bruit-na éléphant ozy izy zany le am'le midoboka be zany amin'ny tany zany rehefa mamindra zany ireo nefilima izany fa izy ireo izy no ny tonga teo akaikiny zany izy ireo dia mitovy amin'ny endrik'olona izany ny lehilahy sy ny vehivavy ary tena tsara tare izy ireo tsara tare amin'ny olombelona zany mijery de tsara tare be zany izy ireo izy ohatraohatran'ireny andrem-by reny zany izy ny poziny izy ireo zany hoe tena olona tsara be zany kanefa hoy izy tena feno fiavonavonana be ary tena mieboebo be zany ary manambanimbany be izy ireo zany zany ny pozin'izy ireo dia nyteneny zanako hoe ny lokon'izy ireo zany ozy izy miantsoa hoe mitovy loko aminao izy fa fotsifotsy kely kokoa zany hoe metisy ozy izy ny zanako mantsy metisy ihany koa fa izy fotsy be kokoa zany izy no ilay ambarany izany amen ny toy zany dia eny an-dalana zany izy ireo sady mamindra no mihinana olona ihany koa hoy ilay zanako mihinana olona ihany koa ry havana zava-doza izany dia noho ny aveo zany no ny efa nandalo tamin'ny toerana misy ilay zanako vavy zany izy ireo de natahotra be le zanako satria everiny fa voahitsaka izy satria rehefa mamindra zany izy ireo dia indraindray mahavoahitsaka olona satria am'ilay zareo ngeza be zany zareo ilay avo be dia natahotra be zany le zanako izy ara-panahy zany izy eo fa tsy ny nofiny izany dia noho ny aveo ny olona izany zay mamindra le nambarako tery aloha zany hoe le olona manaraka an'izy ireo miaraka amin'izy ireo mamindra ohatrany hoe miazakazaka kely zany satria ilay nefilima manao dia lehibe satria olona avo olona goavana olona ngezabe fa isika olombelona tsy afaka aharaka tongotra olona géant zany dia le olona zany ohatrany hoe miazakazaka kely zany ozy izy mamindra maimaika zany mba tsy ho very zany alavitra n'ireo ireo nefilima ireo dia noho ny efa avy nandalo teo amin'ilay toerana nisy an'ilay zanako zany ireo nefilima ireo sy le olona ireo dia tonga de nety ny tompo zany ny fanainy zanako tonga tamin'ny toerana nahitany ny nandehanan'izy ireo zany ilay toerana zany nandehan'izy ireo ohatrana toerana avo be ozy izy ohatrany hoe fanaovana fety zany tamin'ny andro taloha ireny ohatrany hoy aho fanaovana fety tamin'ny andro taloha ireny zany ahafahan'izy ireo mipetraka zany hoe toerana avo be zany ahafahan'izy ireo mipetraka dia ny olona koa zany misy koa zany ahafahan'olona mipetraka ihany koa zany dia zareo mipetraka io zany ohatrany hoe mijery zavatra zany de ny olona zany le olona hitany zanako ireo olona zany
mikarakara zavatra ho an'ireo nefilima ireo. Izy ireo a mihinana olona. Rehefa mihinana olona zany izy ireo a de miorakoraka falifaly zany ny olombelona satria ny antony a toy ny Andriamanitra n'izy ireo nefilima ireo. Oh Seigneur, toy ny Andriamanitra n'izy ireo nefilima ireo. Manompo an'ireo zany a izy ireo. Ary anatin'ny filma izay misy amin'ny YouTube momba ny nefilima, raha ohatra ka efa nijery ianao a, dia misy ao hoe vehivavy matahotra dia hoy ny zanako vavy, ny hita zany a tsy matahotra mihitsy ny olona fa faly satria zareo dia mieritreritra an'ireo anjely desu ireo hoe Andriamanitra an'izy ireo. Zany hoe manompo zany an'izy ireo olombelona izany. Satria Andriamanitra an'izy ireo a no fiheveran'izy ireo an'izy ireo. Tsy matahotra mihitsy an'ireo anjely diso ireo ny olombelona ozy izy a fa vao miery a faly. Satria raha mamaky ianao ny any amin'ny tantaran'ny bokin'ny Enoka dia nampianatra zava-miafy ny lanitra any zanak'olombelona izy ireo. Fomba fanaovana fitaovam-piadiana ohatra. Eo ihany koa ny amin'ny fomba fanompo-tsampy ry havana zava-doza. Maro zany zavatra nampianarin'izy ireo any zanak'olombelona izany. Dia tsy matahotra zany an'ireo nefilima ireo zany a ny zanak'olombelona tamin'izany fotoana izany. Fa vao miera hoe ohatra ny fitahiana ho an'izy ireo a ny amin'ny raha misy olona hohaniny izany. Dia miorakoraka hoy izy ireo hoe faly izany satria zava-tsoa zany amin'izy ireo. Dia ny manaraka an'izay a ny nambarany ihany koa dia ilay zazalahy hoy izy a ary ilay zazavavy zany a mitovy ny endrika izy ireo. Mety mpianadahy ngambany izy ireo. Ny tompo no mahalala. Dia ny rivotra koa zany tamin'ny fotoana io a tena hoe mavesatra ary nafana be ihany koa ny fotoana tamin'ny izy nampahafantariny tompo tamin'izany fotoana izany. Ry havana, hatreo aloha no ambarako anio. Oka ianao andinika, oka ianao hitandrina, fa mbola misy hatramin'ny izao vanandro ianantsika izao a ny fanahy ratsy izay manafika antsika zanak'olombelona. Indray andro izay taminanao délivrance dia nisy olona izay nipetrahany fanahin'ilay hoe Azazela io. Ary tamin'ny fotoana nanaovana ny délivrance an'ilay olona dia hita mihitsy fa tena arak'ilay voambarany zanako, fa tena misy fiebebona be ary tena misy fiavonavonana be ilay devoly tao anatin'ilay olona. Ry havana, okontsika hiala amin'ny fombafomba fireharehana rehetra fa toetrany ilay Azazela izany. Fantatsika tsara tompoko ny tantara fa no ny tonga ny fotoana nanamboarany Noa ny sambo fiara ary no ny efa tafiditra tao anaty sambo fiara ny biby rehetra sy ny ankohonany Noa dia fantatsika tsara ny hafarany tantara fa nitondra drano dia tonga namonon'Andriamanitra ny zava-mananaina rehetra izay tsy tao anatin'ny sambo fiara. Ry havan'Andriamanitra dia mitsara ary Andriamanitra tsy mamela fotsiny amin'izao. Zay tompoko no ambarako an'io. Okontsika hieritreritra, okontsika hitandrina, okontsika atahotra an'Andriamanitra, okontsika hiomana eo amin'ny tompo, okontsika hiala amin'ny fiavonavonana sy fireharehana fa zava-doza izany. Ry havana manaraka indray toizako fa mahereza tompoko ary mifoaza fa tiantsika Jesosy. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana
ho an'ny olona sy ankasitrany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.